eo aloha fanapiny ny firenena vahiny sy ireo mpiara-miasa vahiny amin'ny firenena malagasy kosa dia vola mitetina raha ifaingo 5 tapitrisa dolara no nomen'ny gouvernemanta amerikanina ho an'ny Madagasikara entina indrindra miady amin'ny andiam-balala. Ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO no hitantana ity vola ity. Manazava indrindra mikasika izay ministry ny fambolena. Araky ny antso nataon'ny ministera fambolena ozy dia nanapa-kevitra zay anome ray tapitrisa sasany dolara entina hiady amin'ny fanafiam-balala. Io zany dia miditra ao anatin'le programma telo taona ao anatin'ny taona faharoa moa tsika zao araky ny voalaza teo amin'izay ady amin'ny valala zay. Ny faritra atsimo zany hoe ny manodidina amin'ny Betioky sy ny ilany amin'ny atsimo andrefana amin'ny faritry Iorombe. Misy kosa nefa araky ny fizahana nataon'ireo prospecteur moa ny filaza azy, ireo mpanara maso mpanaradia ny andiam-balala fa nisy ampahany niakatra taty akaiky ny miandro vazo sy ny ilany amin'ny belo sur Tsiribiana iny dia tsy natao mahataito zany fa fitrangan-javatra zany rehefa mijanona ny oram-be na fahavaratra io na cyclone dia miakatra aty ambonimbony kokoa izy miala amin'ny atao hoe air grégarienne any atsimo kanefa ny fahalalana an'izany fomba fanafian'ny valala zany dia fa fandraisana sady ny ady atao.